Kuzirina atau batisina niatsika biano milon batisina na tonga zao. Alana nanomboka tamin'ny 31 décembre 2010 misy havana lansary zany dia Fantatra hoe havana ve? Ie. Dia hoana? Dia hoana reo zao vita batisa manao mety toy andro. Mbola tsy fantatro fa Andriamanitra angamba mahafantatra ny toerany dia mamory tena be angamba tena atao. Zona raha Ani. Yani natao batisa ianao niatsika be miloha amin'ny batisa izatra tsaronao va? Tsaro fotsiny ohatrany tazomina zany ohatrany ianao tsy maintsy anay ianao le zanaka zava-pindrano ianao sady samby ianao va anao zava-pindrano ianao fa tianay ianao. Ino ny zavatra? Tsy haiko fa ohatrany hoe zany tena ohatrany hoe lasa trondro zany mihitsiny fijeriko. Ianao rehefa amin'ny alina ve misy zatra ohatry hoe manonokonoko ianao misy zatra manambady anao? Tamin'ny iray volana zao taloha anaovana fanapahana hoe zatana tuliara dia nanofy aho hoe za anatin'ny rano dia vazana zava-rano eo vasiko eo dia avy indray dia tamin'ny herinandro indray nanofy dia mandehandeha amin'ny moron-drano Kanada Pangalana eo tsika ihinana ny atonga aty. Milohan'ny batisa teo ny zatra ihinanao ve miteny aminao hoe? Tsy zavatra ihaniko teo fa ohatrany hoe dodoizany be zany ny lohako dia tony marary tsy fantatro mavesabesatra tsy fantatro tsy haiko hoe fa tony avesa hoe ahoana ny amin'ny midina ambany eny. Manao zao mpitsaron'ny any vatany any amin'izao vita batisa zao. Matsara maivana be zany aty faly. Mbola fisehoana hafa ihany koa ity manaraka ity manao tsipaky ny miala aina ilay devoly fa tsy misy azony atao rehefa vonoina amin'ny alalan'izay ranony batisa izay. Yani lasa mandeha mandrakizay tsisy fahefana retsony ato mandrakizay somary malaky lasa mandeha Lasireu. Izan bolau. Izan bolau. Isa. Asa mem tem na kali wana baviu ramadena.
Siap-siap kely na bavy io fa dakany. Siap-siap kely kely. Ao. Yani. Ao zay. Yani. Misy marany. Ayan. Sisun. Jesus. Jesus. Sama nakin Jesus tu si pamunjo. Nare lu janna lu jani. Tasun. Haleluya. Karazany avokoa moa renina rahantsika ireny fa taorian'ny izay batisa izay dia manambara ny fahitany ny zavanitranga nandritra ny ity batisa ity ny evangelistra Joasin Ranarivelo izay anisany nanatanteraka izay batisa izay. Batisa tamty miisa teo amin'ny 300 teo zany nahitako fomba nahitako azy mbola tena tsy nahita ohatran'ireny androany reny aloha fa elany nanaovako batisa misy ihany ny olona toerany fanahy ratsy fa tamty androany ty tena misy fanahy tena miziriziry ary dia tena misy an'izany hoe inefatra tsoboka anaty rano zay vao lasa le devoly fa dia tena miziriziry ary dia maromaro mihitsy izy teo fa tsy nahita ohatran'iny androany iny zany. Le olona andalo teo aminao teo betsaka netsika mety fantatra inona natonga le izy tsy maintsy manao tsipaky ny mialaina farany ohatran'ireny le devoly rehefa hiditra amin'ny rano batisa ary mbola tety tanety reny dia efa netsika tanatin'ny formation batisa lakamisy zoma dia androany maraina ny sabata mbola mihetsika farany ihany fa rehefa tao anaty rano nieritreretina hoe in'le atsofoka indray mandeha iny dia tonga dia lasa fa tena mbola miziriziry jusqu'à hatranaty rano mihitsy le izy dia io moa tsy misy devoly zany ka hoe ivoaka mpandresy fa ny herin'Andriamanitra ny miady aminy dia mazava ho azy fa tsy maintsy ivoaka mpandresy foana zany rehefa miaraka amin'ilay Andriamanitra mahery dia ilay Jesosy Kristy maty amin'ny sasany herinandro ka ivoaka mpandresy daholo zany teo le olona mipetrahany fanahy ratsy fa nanziriziry ary dia tena afaka daholo ihany ivoaka mpandresy. matetika vehivavy betsaka inona mahatonga zay mihitsy vehivavy no tena betsaka androany fa asa kodiny vehivavy koa fiangonana fa dia mety izay hevitro manokana zay fandrifian-javatra angamba fa dia tena mitsipaka mialaina mihitsy ilay devoly fa dia saoran'Andriamanitra lehibe araka nambarako teo ivoaka mpandresy tao. Rehetra misy ray aman-dreny mitondra ny zanany ny atolotra ho anao manitro ianao anie niaro ny taolan'izy ireo tsy ho tapaka miaro an'izy ireo ikeo amin'ny loza maro samihafa sy ho mainy hafa sy ho mainy rano ary ho arovanao ihany koa izy ireo ka dia tsy voadonany bisikileta tsy voadonany moto izy ireo tsy ho latsaka anaty lava-drano na anaty rano azy ary ianao izay mandrakizay amen azafady dia raha vao vita ilay tonga dia miakatra izy nalina aminaran'i Jesosy Kristy sy ny fahefany manontolo rahan'i Jesosy Kristy ny anasitrana ty zazy ty kapina taminy
nandeha tany amin'ny faritany Ambositra. Vao tonga tany zany zay a nitondra olona avy eto Antananarivo a, dia olona anankiray koa nitsenanay a tao Ambositra. Tamin'izay fotoan'izay dia tamin'ny 7 arivo zay tonga tao Ambositra. Dia hoe ndao sakafo, mamako zany niaraka tamiko tamin'ny fotoana io, nitarika anay hoe aiza misy mifasana levenandray aman-dreny rehetra na ny amin'ny papako na ny amin'ny mamako. Dia rehefa tonga teo zay dia hoe ndao sakafo. Dia andao aloha jery toerana toriana, jery hôtel dia any apetraka ny entana. Kanjoko zany mifampidrika teo dia nile tompony hôtel zany zay. Hoe alô ambesiko izy ny entanareo a, fa apetra ho eo fa andao mihinanareo a. Dia be zareo sady matory mifa mamonjy fitoerana. Dia tamin'izay fotoan'izay zany a, dia teny le tompony hôtel hoe firy moa entana, hoe sagosy anankiroa dia harona tany anankiray. Tamin'izay fotoan'izay a, very ny sakosinay anankiray nangalarin'olona. Dia sakosiko sy ny mamako, sakosy ngeza ao daholo lamba iainanay a mandritry ny 4 andro anaovanay delivrance tany Metoerana. Dia menomenona be teo zany zay, fa ahoana no very ny entana nefa hoe misy ny ambina. Teto fa dia nitsangana izy vavy teo. Dia avy eo dia nalainy le entanareo hoe tesitra zany zay dia menomenona be zany ny mamako. Takizay tsy misakafo fa ny ambina entana, menomenona be izy. Tsy tatsony zany zay efika fa ny amin'ny efa amin'ny 7 arivo a, ny posy ny tenapetraka teo amin'ny toerana pisy hôtel zany a, efa nalasa nandeha daholo dia tsisy olona tsony zany teo. Efa kivy zay efa tsy hita tsony ho entana io. Dia hozy le olona niaraka taminay hoe azakivy ohatry izy fa mbola tian'Andriamanitra soloany reny a, matoa very. Dia menomenona foana zany mamako a, tsy voasolo reny fa zavatra nomeny zavokely tanàna eny tsara tarehy be reny. Lako farany tsara mihitsy ny entrady. Rehefa mama dianako tsara tarehy moa rehefa tonga Antananarivo a, fa aza malahelo fa solona iny moa zany solona daholo izay very. Dia hoy zany mamako tsy voasoloka iny fa le fitiavako an'izy mihitsy tsy voasolo. Dia hozy dia tokony teny fantako izy dia olona mipetraka teo fa maloatra diavika. Dia aiza nareo matory dia hoe any amin'ny hôtel mio raha tonga ao amin'ny toerana Ambositra. Dia tao zany zay petrapetraka teo dia manome blagy amin'ny mamako zany za fa hoe manome courage anazy a. Dia nampimesika izy nataoko daholo izay fanampatam-bazana azy nefa tsy resy lahatra izy fa dia menomenona fa. Dia nivavara zany zay dia ny tonga tokoa le olona tonga sakosinay zany nateriny le sakosinay tamin'ny 7 ora alina dia hita le sakosy. Dia voninahitra rery ihany no lazako an'izany fa amin'ny fotoana tahaka itony ihany koa dia anisan'ny manambara ny voninahitra Andriamanitra niseho taminy ireo vita batisa, ary dia izay raha teo moa no antony itony fijoroana vavolombelona izay tanterahany izy ireo itony. Dia rehefa avy eo niditra taty amin'izay dia nanaraka an'ilay conférence efa tamin'ny batisa farany tetsy talohany ity. Dia efa nalala le lalam-pamonjena zany aho hoe zao araka le fanazavan'ny paster. Nefa le finoana tany Abodisina zany somary naherihery any dia tsy tonga taty a. Dia rehefa avy eo rehefa tafaverina dia nanaraka tsara namaky an'le baiboly sy le fanazavana tany amin'ny conférence dia tena hitako hoe marina le lalam-pamonjena. Dia mivavaka ihany nanaraka an'le baiboly sady mivavaka dia zao tonga taty vita batisa tsoma tsara. Cinéma fotsiny nge reny ataony zareo reny, cinéma fotsiny ka raha reny aloha ny cinéma ao dia enjana be tsika raha izy hoe film gama mety tena mahazo vola be mihitsy raha mandeha any an-dafy hoe ahoana no aizana an'ireny fa ataovy reny raha mahavita manao cinéma amin'ireny aloha hoe karamay atao karamaina dia manao cinéma ohatran'ireny hoe revety cinéma fotsiny dia eko cinéma zany ke sary mihetsika ka reny olona reny mihetsika dia alaina sary dia mihetsika le sary izay ny atao iny ka mihetsika le devoly cinéma ve zany. Dia ndray zany le paster reny nge manao mazie, manao mazie le Jesosy inona roa io raha mazie ny paster ma io la ny Jesosy koa inona zany ny Jesosy ary maty ataony ahoana malemy maneny njamba maneny. Dia raha zany natao hoe manao mazie ty izy mpanao mazie may indrindra zany raha izany tsy Jesosy. Dia raha mitena olombelona ho vitatsika daholo androany. Dia izao zany manomboka zao vita batisa tsika hozy ny baiboly zao famantarana zao anaraka zay minitra natao iny batisa voalohany amoaka devoly amin'ny
anareo vao miteny fotsiny ianao na mipoitra ianao na manondro ianao na miantso ianao dia raha misy olona voany devola dia tsy maintsy mihetsika iny ary ianao tsy zakany ianao. Jesosy teo amin'ny testamenta vaovao naneny ireo mana-pouvoir be misy zavatra iraisan'izy ireo hitovizany sahala hoe ina moa itovizany kiraro sy ny avion dia samy maninona ny kiraro sy ny avion samy décolle samy nanao fivadikanina 7 andro sy 7 alina vao vita batisa Jesosy zavatra nataony voalohany indrindra tonga dia nifadianina tsy avatra any dia niazakazaka izy nanao ny asany rehetra izy le marary dia toroteny tsy zany nataony vao vita batisa izy lasa izy nifadianina 7 andro sy 7 alina vita zay nanao ny asany amin'izay izy ny mpianatry Jesosy no 10 latsy izy nanao an'izany nasainy Jesosy dana mandeha mitondra firazantsara avoany devoly sy trano marary nisy démon aka sendra ny mpianatra tsy afaka mihitsy roandro zalako nalana tsy afaka nalana tsy afaka afa-baraka mihitsy ary le mpianatra miavarany doranga hoentina any amin'i Jesosy fa tsy tafavoaka noentina tany rehefa tonga tany teny ray fosiny tao Jesosy mandidy anareo amin'ny voa niala le izy ino ono a Jesosy ahoana iny ankiray tena tsy tafavoaka anay mihitsy nefa vao niteneninao dia niala fa inona tena ampony eo izy Jesosy iny karazany anankiray iny tsy mbo miala iny raha tsy amin'inona ihany izy fivavahana sy ny fivadikanina zany hoe misy devoly tena tsy miala mihitsy zany raha tsy olona mifadianina sy ampivavaka ny mandroaka anazy zany reny tsy miala raha tsy amin'ny fivadikanina sy ny fivavahana dia tsika zany afaka mandroaka devoly daholo raha voamenan'io le pouvoir io voameko nareo fanondro na vehivavy metratanana na vehivavy fa eo anivon'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ireo olona zay niroso tamin'ny batisa dia omena fahefana ahafahan'izy ireo manasitrana nala reny fanaratsy rehetra ireny. Nisy ihany koa ny fotoana fizarana izay fahefana izay ka ny filoha nasionaliny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ny ray aman-dreny pasteur Mayolina no nanatanteraka izay famondrana fahefana ho azy 200 mianadahy izay.
tsodrano tsika vao mody fa aza dia mainka anody antsy andray tsodrano a tsodrano zava-mahery dia miandry tsodrano tsika vao mandeha mody. Misaotra raha eo satria dia natanteraka ny baiko ny Kristy indray izay tamin'ity alohan'ny sabata ity. Hoy Jesosy hoe fanomena ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatramty tany. Ny firenena rehetra izay nareo vao manao batisa azy. Mianarana iray sy zanaka ary ny fanamasina. Sady mampianatra azy ireo tandrina izay rehetra nodidiko anareo. Dia ino amomba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahatamperana izao tontolo izao. Misy maramila Gideona telon-tsato indray tompo vita batisa androany. Dia matoky izay fa tsy